Ny jauna toko fahaefatra ambin'ny folo a, andiny ny fahadimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo indray no jerentsika an'io. Jauna toko fahaefatra ambin'ny folo, andiny ny fahadimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo a, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rahan'ny ray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ity teny ity dia tafiditra ao anatin'ilay resaka faran'ny fanaovan'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany talohan'ny ialany zany, talohan'ny isamborana azy, talohan'ny hafatesany. Dia amin'io fotoana io zany Jesosy Kristy dia mampionona ny mpianatra, satria milaza izy hoe andeha, ary milaza izy hoe mahatsara anareo nefa ny fialako, satria raha tsy ala dia tsy ho avy aminareo ny fanahy masina, fa izy indray no hiaraka aminareo rehefa hiala. Manomboka any amin'ny jauna toko fahatelo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny jauna toko fahafito ambin'ny folo no ahitantsika an'izay resaka lava be ny fanaovan'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany faran'izay talohan'ny isamborana azy sy talohan'ny hafatesany. Dia eto izy zany miteny hoe manomboka mananatra sy miteny izy ny amin'ny hoe fitandremana ny teny ny raty azy sy ny sisa rehetra. Dia hoy izy efa voalazako taminareo zany izy raha ohatra mbola mitoetra teo aminareo aho. Fa ny mpananatra zany hoe ny parakleto dia ny fanahy masina izay rahan'ny ray amin'ny anarako, izy nampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay milazaiko taminareo. Arak'izany dia miresaka ny amin'ny asan'ny fanahy masina zany Jesosy Kristy rehefa ho avy zany fanahy masina zany. Ary indrindra ihany koa ny tianyity teny ity ho lazaina voalohany, ny antefahany ity teny ity voalohany dia ireo mpianatra, ireo apôstôly izay vavolombelona ny fisanganan'i Jesosy Kristy dia ireo apôstôly izay tsy nentina hazo ny tiany Jesosy Kristy ambara rehefa milaza izy hoe ho vonoina ary hitsangana amin'ny andro fahatelo, dia mbola tsy nahazon'izany reto apôstôly reto, nefa ireto apôstôly reto no ametrahany Jesosy Kristy an'ilay fotom-pampianarana zany sy ny filazana ny fanoratana ny baiboly ny toy amin'ny testameta vaovao rehetrarehetra zay. Ka ho an'ireto apôstôly izay vavolombelon'ny fitsanganana sy ilaza ny fanambarana manokana ny révélation spéciale zany aty amin'ny testameta vaovao no ilazany Jesosy Kristy an'ireto izay ilazany hoe rehefa anoratra sy ampianatra sy anambara momban'i Jesosy Kristy izy dia ilay fanahy masina no hampianatra azy ny zavatra rehetra ary hampatsiaro azy ny zavatra rehetra. Fa inona moa ilay ampianarina sy ilay hampatserovina dia tsy indrindra tsara eto hoe ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo, izay nolazaiko taminareo. Izany hoe ny zavatra izay ianaran'ny mpianatra, ny zavatra izay ho ampitain'ny mpianatra rehefa hanoratra ny testameta vaovao izy zany dia tsy maintsy miainga foana amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy, miainga foana amin'ny zavatra izay efa voalazan'i Jesosy Kristy. Fa eto no mipetraka tsara ilay fivoaran'ny fanambarana tsikelikely na ilay antsointsika hoe progression de la révélation. Mbola tsy tena nazava izy, tsy nazava izy tany amin'ny testameta taloha, satria reto mpianatra reto dia nanana ny testameta taloha, tsy mbola mazava izy rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy, satria reto mpianatra reto dia efa niaraka tamin'i Jesosy Kristy nandritra ny 3 taona sy tapany. Fa hanomboka hazava amin'izay izy rehefa tonga ny fanahy masina ao aorianan'io zany dia zavatra efa mazava tsara amin'izay no ampitain'ireto mpianatra reto rehefa manoratra ny testameta vaovao izy. Dia hitantsika zany ohatra tamin'ny Petera izay tsy nahazo mihitsy teto ny zavatra tiany Jesosy Kristy ambara, fa rehefa nilatsaka amin'ny fanahy masina manomboka amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ka hatramin'ny toko 12 dia hitantsika fa azony Petera tsara ary nazavainy Petera tsara tamin'ny mpiarabelona taminy naiza na jiosy na jentilisa na ny samaritana ny amin'ny antony nahafatesany Jesosy Kristy sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Dia rehefa avy eo moa manomboka amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 sy ny toyany rehetrarehetra hatrany amin'ny epistely rehetrarehetra, dia Paoly indray no manazava azy tsara, mazava tsara azontsika sy ampiarina tsara amin'izao fotoana izao zavatra nilazain'i Paoly. Ka nilazain'i Petera sy nilazain'i Paoly zany
dia avy amin'izay rehetra efa nolazainy Jesosy Kristy tamin'ny zareo tamin'izy mbola teto. I Paoly moa zany dia nahazo fanambarana manokana tamin'i Jesosy Kristy rehefa tao aoriana ny sehoiny taminy teo amin'ny lalan'ny Damaskosy dia nahazo fampianarana manokana ihany koa i Paoly. Fa i Petera ilay niaraka nandritra ny 3 taona dia ilay teny efa voalazan'i Jesosy Kristy ihany no tsaroany zareo, tadidiny zareo ary iny ihany koa no mampianatra ny zareo dia ampianariny rehefa aveo. Zay ny tena tiany ty ho ambara. Kanefa amin'ny maha tsy miova ny fanahy masina dia ilay fanahy masina izay nampiteny ny apôstôly tamin'ny nanoratra ny testamenta vaovao ihany no fanahy masina izay mampatsiaro antsika ihany koa sy mampianatra antsika ihany koa amin'ny fiainana isan'andro. Kanefany dia araka voalaza teo hoe ny zavatra rehetra izay ampatsiaroviny fanahy masina, ny zavatra rehetra izay ampianarin'ny fanahy masina dia tsy maintsy miainga amin'izay efa voalazan'ny fanahy masina ihany. Zany hoe tsy maintsy miainga amin'izay voasoratra ao anaty baiboly ihany, tsy misy zavatra hafa ivelan'izany. Ka raha ohatra ianao ka tsy mpamaky baiboly, tsy tia mandinika soratra masina dia kely dia kely no fiasan'ny fanahy masina ao aminao mampatsiaro anao sy mampianatra anao hoe izao no zavatra tokony ho atrehanao sy tanterahanao amin'ity. Dia etiko ihany koa dia tsy andiny soratra masina ray na verse biblika izay ivelan'ny raisina ivelan'ny tontolo manodidina azy atao tsenjera akory ilay hoe ampatsiaro izay zavatra rehetra nolazaiko taminareo, fa ilay fisaina ny soratra masina mihitsy izay efa nodinihanao sy nianaranao dia ilay fisaina ny soratra masina nantsointsika hoe principe biblika izay mihitsy no ampatsiaroviny fanahy masina antsika sy ampianariny fanahy masina antsika amin'ny fotoana rehetra izay lalovantsika nao anaty fakapanahintsika, nao anaty olantsika, nao anatin'ny zavatranga rehetrarehetritsika. Dia amin'izay fotoana izay ny fanahy masina ny miasa, tsy maintsy miainga amin'ny zavatra izay efa voalazan'i Jesosy Kristy, izay efa voalaza ao amin'ny soratra masina no hitarihan'ny fanahy masina antsika, fa tsy manohatra ny fanambarany amin'ny testamenta vaovao mihitsy ny fanambarany fanahy masina antsika rehefa mitarika antsika mpino tsirairay avy